fanasana hiatrika fiofanana mikasika ny tontolo ny asa fanaova gazety any la Frantsa no atrehany izy menada ireto mandritra ny tapabolana safidian'ireo firenena mpanasa ny televisiona malagasy noho ny fahatsapana miezaka ataon'ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny ORTM sy ny finiavany mpiasa rehetra ny TVM rahateo ny televisiona mahenika Madagasikara ny fitopany fa ankoatra io fanasana avy any Fransa io dia nisy ihany koa fanasana manokana azon'ireo mpanao gazety Dimy Mianaday eto anivon'ny sampana fampahalalam-baovao ny televisiona malagasy hitsidika any Roma sy Vatican anatanteraka fanatsiadiana manokana momba ny fifandraisan'ny tany rototo ary ireo toerana manatantara any Roma sy Vatican. Noho ireo ezaka rehetra ireo dia nisy tompon'andraikitra ambony resy lahatra amin'ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa ka nanolo tanana amin'ny dian'izy ireo. Zareo reo dia ho any Paris noho ny antony roa manokana. Voalohany dia fiarah-miasa amin'ny France 24 sy RFI. Faharoan'izany avy ao Paris zareo dia mbola ho any Rome satria mitohy ny fiarah-miasantsika amin'ny Vatican taorinany fanendrenany cardinal. Izany hoe ampafantatra vahoaka malagasy hoe ahoana zany fombafomba fanendrena cardinal zany, ahoana ny ao anatin'izany Vatican zany ka zava-dehibe zany zavatra zany dia nanapa-kevitra zany zahay ato hanampy an'zareo amin'ny fanolorana billet amin'ny fiaramanidina akany Paris. Zava-dehibe ho azy menada izao fihetsika nataony ministra Marat Jean de Dieu izao. Iray aman-dreny ianao tsy ny salasala fa raha vao tonga ny fangatahanay dia avy hatrany dia niantso ary dia namaly an'izany saotra betsaka tokoa. Hitohy hatrany fiarah-miasa amintsika eo ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary zahay eo anivon'ny ORTM ny televisiona malagasy. Antenaina arak'izany fa hitondra aingavao sy fahaiza-manao eto anivon'ny sampana fampahalalam-baovao ny televisiona malagasy izao fiofanana izao.